faly indray zay mandroso ao tokantranonao a Pasteur Jonathan sy ny fandaharana Feno Voninahitra ato amin'ny Mctv a amin'ny anaran'i Jesosy no anomboantsika indray ity fandaharana mahafinaritra zay hitondra hery, hitondra fampaherezana ary hitondra fifaliana ho an'ny tsiraray avy indray. Ndao vakitsika ny soratra masina indray ao amin'ny bokin'ny Salamo, Salamo 5:20 dia ny 2:1. Salamo 5:20 dia ny 2:1. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, satrohanao voninahitra ny taona fitahinao ary ny dianao mitetemenaka. Miarahaba antsika rehetra, mety tsy mbola tara raha zao no miarabanao tonga soa amin'ity taona feno voninahitra ity. Tononoko ho taona feno voninahitra ho an'ny tokantranonao, ho an'ny fiainanao, ho an'ny ankohonanao, ho an'izay rehetra mombanao rehetra dia taona feno voninahitra ity taona 2024 ty. Ho sisy ny tenin'ny soratra masina hoe satrohanao voninahitra ny taona fitahinao ary ny dianao mitetemenaka. Amin'ny anaran'i Jesosy zany teny zany dia tononoko tonga eo amin'ny fiainanao. Fa ity taona ity le taon'ny voninahitra dia ho fitahinao anao ary ho feno fitahina avy amin'Andriamanitra ny fiainanao. Averiko ho feno fitahina avy amin'Andriamanitra ny fiainanao satria ity le taona tsara indrindra, ity le taona feno voninahitra zay mihoatra noho ny eritreretinao. Ary ety dia milaza aminao sahady hoe raha misy ny taona zay tena nirinao fatratra indrindra hoe mba taona tsara, taona ampamirapiratra, taona tena ahombiazana, dia ity taona 2024 ity no taona nomeny Jesosy Kristy ho antsika, dia taona ny voninahitra ary taona ho feno fitahina ho anao. Riavana ny tenin'ny soratra masina dia milaza hoe Jesosy lay tsy miova 𝗚𝗹liche ianio ary mandrakizay noho izany raha afaka niasa izy nanome voninahitra an'ireo olona rehetra zay feno ny voninahiny hatramin'izay dia mbola afaka miasa izy mampitafy ianao ny voninahiny. Ary teteny marina aminao Jesosy ny tena fiainana ary tsy misy olona makany amin'ny ray raha tsy amin'ny alalany. Tadidio fa manomboka eto ambonin'ny tany isika dia fono anao ny voninahiny ary tiano ampitafiana anao ny voninahiny indrindra rehefa tonga any amin'ilay fonenana zay tiany ionena tsikitsika, ilay toerana zay namboarany dia tadidio mbola mitohy hatrany ny voninahitra. Riavana tiam-pamaranana dia tetenanao sahady Jesosy Kristy lay tsy miova 𝗚𝗹liche ianio ary mandrakizay te aneo ny voninahiny aminao izy, te ampitafy ny voninahiny anao izy ary te anandratra ny fiainanao izy. Tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ny fiainanao zay ho anatina ady dia hivadika ho fandresena, ny fiainanao zay ho anatina korotana dia hivadika ho filaminana, ny fiainanao zay ho anatina fietrena dia hivadika fisandratana. Ary ny ankohonanao to mieritreritra ianao hoe tsy mba misy fiadanana, tsisy fifaliana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amin'ny alalan'izao fandaharan'izao dia isy fiadanana, isy fahasoavana, isy fifaliana hitoetrany ao atokantranonao. Ary tonononay sahady ho feno voninahitra ny tokantranonao ary tsy ho rava, tsy ho raraka satria ny tokantrano zay naorina eo ambonin'ny fandrenana, ny fiainana zay naorina eo ambonin'ny fandrenana dia Jesosy Kristy. Dia zany no atao hoe tokantrano feno voninahitra. Ary tany ampiandohan'ny ty fandaharana ity zay dia nampianatra anao zay hoe ampandrosoa Jesosy Kristy, ampandrosoa Andriamanitra fa tsy mbola nisy olona nanenina niaraka tamin'Andriamanitra. Tianao ve ianao andeha amin'ny fifalinana, tianao ve ianao andeha amin'ny fiadanana, tianao ve ianao ahomby amin'izay rehetra atao, tianao ve akasika ny hoavinao rehetra, ny fiainanao rehetra ny voninahitran'Andriamanitra. Tsotra raisy izy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, tsotra ampandrosoa eo amin'ny fiainanao izy dia ho hitanao ary apetrao eo am-pelatana no avinao rehetra. Ity taona ity dia aza misaraka amin'Andriamanitra fa ity le taona amin'ny voninahitra zay hitahin'ny fiainanao manokana, ity le taona anandratany ianao manokana, ity le taona anomezany ianao ny voninahiny manokana, ity le taona anaovany mihoatra noho zay nieritreretinao sy ny saintsainao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tononoko hitranga eo aminao zay rehetra tenina vototra tamin'ny alalan'izao fandaharan'izao. Tononoko hitranga eo amin'ny fiainanao ny tenin'Andriamanitra rehetra ary takiko amin'ny anaran'i Jesosy ny fataterany
ny teny fikasana rehetra ho tanteraka eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia tsofinay rano amin'ny fananay fa ity taona ny voninahitra ity dia taona fitahina, ho taona fisandratana, ho taona ahafahanao mahomby amin'ny lafiny rehetra. Ary ity taona ity no anavahan'Andriamanitra ny tena zanany sy ny tena manompo azy amin'ny anaran'i Jesosy ho tahinany ianao. Ary tononoko manokana hitahany asan'ny tananao any Andriamanitra, tononoko manokana hitahany fananao any Andriamanitra, ary ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ianao. Feno voninahitra tompoko makasitraka samy ho tahin'Andriamanitra.